Miarabantsika rehetra indray manjony fandarana kolotsara amin'izao fotoana izao. Iompana amin'ny resaka famoronana sy ny lamaody indray sika ao amin'ity anio ity. Ka mazava ho azy andray vahiny sika miaraka amin'ny fandarana ao amin'ny anio mandritra ny fotoana minitra vitsivitsy izay rahantsika eto. Vahintsika ao amin'ity anio ity dia efa sangany tokoa raha izany resaka famoronana sy ny lamaody izany. Andeha ho resina ato anatin'ny portrait ny vahintsika. Sony vahinay ato amin'ny kolotsara. Sotra indrindra miaraba antsika rehetra manaraka ny fandarana kolotsara, miaraba ny Mintso, miaraba ny ekipa rehetrarehetra. Miarabanao, asitsika fanolorana avy hatrany are. Za zany Marie Lantsamatana ny anarako, dia za mpanjaitra, dia dadanay avy any fatra Savasy Tamatavy. Za zegny afaka mivolagna olo avy akany koa fa za tsy matetiky mivolagna olo avy avatra fa atao teny merina foana za satria ny neninay avy eto Antananarivo dia za zany miteraka teto dia normal miteny merina zany. Mahafinaritra kosa ilay fiteny teo mpimasy kely ho an'zareo any ary hoe. Mbola tsara antsika jiaby avavaratra agny sambanareo jiaby naregny za mivolagna antsika avy akany fa ovagna hely donc izy e. Jaomatana sy ny fanjairana, tantara efa ela ary tsy nifakafo intsony avy eo. Za zany ny atomboany nahazo zanako voalohany dia te hanjaitra ny akanjony. Dia hoe ndao ranjaitra dia nefa hoe nanomboka nanjaitra dia ohatrany hoe tonga dia nanjaitra. Dia tadidiko hoe tambola kely zany neninay mpanjaitra. Dia za tambola kely zany makamaka an'ilay vorovorodamba le tapatapaka ireny dia mamerina le zaitra ny neninay. Dia maty moa ny neninay rehefa 12 taona dia nafelako daholo zany dia ohatrany hoe naleviko niaraka tamin'ny neninay vao niteraka le zanako vavy za vao tonga saina hoe kay mahay manjaitra ako dia nanomboka teo zany dia raikitra ny fitambarako zako sy le fanjairana. Nampiana-tena foana i Jaomatana, izy ihany no nampiofana ny tenany tamin'ny fiasana mafy sy ny fikirizana hoy izay. Efa 20 taona zany zay satria ny zanako voalohany hoe efa 20 taona. Dia efa 20 taona zany nanjaitra dia nanomboka tamin'ilay collection Tsarasoa. Le izy zany lamba databatra ny vidiko dia novaiko akanjo dia présenteko tany amin'ny podium tany à Paris. Dia teo vao hitako hoe betabe zany nanaraka surtout ny gasy satria zay koa mantsy le tanjoko hoe inona zany mba ahafantaran'ny malagasy anahy hoe inona zany ny azo atao e satria ny akora malagasy betabe dia nanomboka namoaka an'iny tamin'ny 2016 dia nanomboka tamin'iny amin'izay zany niova betabe ny zavatra niova. Nipetraka niaraka tamin'izay ihany koa nanomboka teo ny anarana hoe Jaomatana, nankafy ny asa tanan-daholo na malagasy na vahiny. Sarotsarotra miresaka hoe karazana zaitra ohatrany ahoana fa azo tenena zany hoe tsy haiko miteny azy amin'ny teny gasy zany miala tsiny fa ohatrany hoe glam chic zany e. Vatra mihajahaja ihany fa chic fa azo atao hoe urbain koa zany azo anaovan'ny olona andalana arakarak'izay inspiration aingam-panahy zany e. Mitondra azy lavitra kokoa izay aingam-panainy izay, avy tany famoronana miavaka, hitetezany toerana maro, nandraisany anjara tamina karazana filatroana sy fampisehoana, anisan'izany ny tamin'ny Festival de Cannes 2020 sy 2020. Invité ny inona fondation Michael Jackson dia naseho naneo an'ilay collection Tsarasoa zany le petako fe dia niakatra tamin'ilay marche de Cannes dia betabe ny olona manontany hoe miteny anazy zany tonga dia fantatry le olona zany hoe gasy ty za manana zavatra tanty mety niana dia betabe ny olona nampijanona anazy zany hoe tonga dia kopy le olona hoe vita gasy le izy dia ohatrany nandona be ny foko zany le izy hoe tsisy fanazavana fa za mananatra an'ity dia nafinaritra be. Fa ny tena mahafinaritra azy ihany koa dia ny fahalalahana amin'izay resaka famoronana izay ahafahany tena mamoaka ny eritrerany sy ny zavatra tiany. Ny teny vazaha miteny hoe l'art c'est la liberté sans limite. Dia raha vao hoe mamorona zany za dia ohatrany hoe za koa moa autodidacte dia tsy nianatra hoe eto dia hatreto fa libre be. Dia rehefa manjaitra dia ohatrany hoe variana tsisy zavatra ao anatin'ny saiko fa le zavatra ataoko ihany zany ao anatin'ny saiko. Mbola manjaitra mihitsy i Jaomatana fa tsy hoe mijanona eo amin'ny famoronana adidina akanjo fotsiny ihany ohatra. Raha mpiara-miasa amiko zany anakefatra zay anankidimy zany zay miara-miasa ao dia miasina volatina na tenaina dia Madame Fleur dia amin'ity reportage ity zany
tiako koa zany hoe zareo manao an'ilay akanjo dia manjamanja kely daholo zany izay afarafara rehefa avy eo fa tiako zany miara-miasa amin'olona za tsy manambanimbany olona zany hoe za zany tsy miteny hoe za patron fa leader angambany satria za miara-miasa amin'zareo fafana trano mamafa sy azoko atao zany ataoko fa tsy hoe mipetraka fotsiny dia mibaikobaiko dia manirakiraka fotsiny fa tiako zany le mitondra mihitsy zany tiako dia fiara-miasa mety tsara ka. Ny vazivazy manampy fafiny amin'ny asa eny ihany fa ilay volo kosa andeha mba resahany le volo zany tamin'ny voalohany ohatra zao hoe ny ankabeazantsika vehivavy zany hoe mety hoe nisy héritage colonial dia ohatra tsy à l'aise amin'ilay volongita fa tiana atao malemy foana le volo ohatra hoe misy code zany raha ngita volo dia ohatra hoe tsy tafavoaka dia le izy koa moa le miogo volo isan'andro manahirana be sady marary be le kiranina le miogo volo isan'andro dia hoy izy hoe ndao ary oharana atao dreadlocks dia misy côté pratique le izy fa tsy maintsy hoentina ihany koa aloha satria jerijery foana ny olona fa tsisy hoe philosophie rasta na ohatra zany satria philosophie hafa be le rastafari fa ny anazy zany hoe côté pratique fotsiny nanaovako anazy amin'izay tsy mamaly volo tsy manao postiche fa ny voloko ihany zany dia manaova daholo ny vehivavy Zamatana anarana efa mipetraka tokoa zany raha ny sehatry ny famoronana sy ny tontolo lamody ny fanjairana no asia teny eto Tanindrazana hatrany ampitan-dranomasina any dia efa malaza ny anarana hoe Zamatana tsy Zamatana rehetra araka ny fanambara teo fa manana mpiara-miasa izy ireo tovavy sarika be avokoa andeo tsidiana ny toeram-piasany ato anatin'ny arakasa ary resadresaka n'izay fomba fiasa sy ny fomba famoronana izay isika. Tonga soa ato amin'ny atelier anay zany ato amin'ny atelier Zamatana dia anazavazava kely ny fiasanay zany. Miainga amin'ny ravinamba zany aloha ny voalohany indrindra dia maka ravinamba za zany rehefa manjaitra dia tsy dia manao le patron le niteneniko teo hoe za autodidacte fa madame Flore no tena mahay ny teknika an'ilay izy fa za zany rehefa manjaitra dia amin'ity mannequin ity ihany no atao hoe modèle manjaitra dia maka ravinamba dia tapatapahana aloha dia jerena aloha le modèle amin'ny voalohany aloha dia apetraka eto amin'ilay mannequin mihitsy zany le lamba aloha apetraka ohatrohatr'izao dia jerena hoe ahoana no tena mamety anazy dia rehefa miala amin'izay zany dia ohatrohatr'izao zany résultat. Misy fotoana tena zahay mihitsy mividy an'ilay lamba an-tsena dia indraindray misy an'ilay mampanjaitra zany indraindray zareo mitondra ny ravinambany fa matetika zany zahay misy stockna ravinamba kely zany noentinay nody aty satria zahay nody définitivement depuis décembre dia ohatrohatr'izao zany posiposiny. Arakaraka ihany raha ohatra ka hoe zany mamorona hoe nouvelle collection zany dia le aingam-panahy zany tsisy limitiny mihitsy ohatra zao hoe miainga amin'ny ravinamba mety hoe misy thème ihany hoe zavatra hitako tany hoany dia ovaina asiana thème kely le akanjo fa raha ohatra koa le olona mampanjaitra indray izy miteny hoe ity ny modèle antiako dia iny zany ny atao fa za zany mi-influencer an'ilay mpanjaitra foana hoe ndao sitrika kely an'izay amin'izay mba afaka misamuser kely zany dia ohatrohatr'izao zany ny valiny rehefa ho vita dia ity zany zao commande ohatrohatr'izao efa tena le lamba mihitsy io dia zairina fotsiny zany rehefa avy eo ohatrohatr'izao ny poziny rehefa ho vita. Arakaraka le ravindamba misy ravindamba zany sarosarotra zairina dia ohatrany tsy dia mahazo afizany loatra fa ohatran'ity zao dia tena afapo ka tena afapo mihitsy
dia rehefa vita zao ty dia ty zao zay zany mampiasa vakana be da be zany zany tena hoe tena mampiavaka an'ilay marika Jabatana angambany hoe misy vakana dia le vakana ohatra zao hoe cristal de Swarovski, perle de culture d'eau douce, des perles de verre, de la nacre, du bois, zavatra noble zany ampiasainay. Dia rehefa vita zany ty dia mifindra ato amin'izay dia ankizy amin'izay zany ato zao iasina dia iasina za misaka drifa dia iasina zao manao manjaitra zairina zany le vakana zairina amin'ilay akanjo dia tony zao ohatra tony zao masaka nataonay dia fa zay miara-miasa ato zany samy ampianariko daholo zany zareo hoe tsy manao an'ity foana fa afaka mifindra manao petakofehy, afaka manjaitra, afaka mamorona. Tiako koa zany zareo iasina zao mahay manao dessin, tena mahay manao dessin asina dia asiana aingam-panahy zany niasina taraka izy ty indri dia zay mametimety andry dia ato ndray zao nantenaina koa zany tena polyvalente be daholo zany zay natenaina zao ato izy manao an'ity fa afaka manao an'ity izy, afaka manao petakofehy izy, afaka manjaitra izy dia ty atao natenaina ty zao mamita an'ity chemise ty dia asiana lambahoany kely. Le akora zany noentiko avy tany ivelany koa satria tsisy eto amintsika zany dia zay ihany zany manana anazy. Dia madame Flora zao manao zavatra tena compliqué be ange asy aho ake ohatratra zao zany manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia ty zany voalohany akanjo dela ataonay zany zao satria efa be da be lehilahy mangataka zany fa za zany tsy naharaka dia tonga ty tanindrazana zay dia afaka miara-miasa dia zao zany collection voalohany lehilahy ataonay dia 3 pièces le izy sarotra be fa madame Flora mahay be. Madame Flora zany mahay manjaitra fa za zany miteny hoe zao nanaovantsika anazy dia zao nanaovantsika anazy zany zany mampitra ilay aingam-panahy zany maha complémentaire dia madame Flora tonga dia mahay tsara ny zavatra tiako avoaka. Misaotra madame Flora. Andeha ery amin'ny volatina indray zany tsika dia volatina koa zany manao petakofehy, mahay manjaitra, mahay izy rehetra zany madame Flora ihany zany voasazy manao an'ity zavatra ity satria tsisy mahay an'ity zahay fa izy telo miravavy mifindrafindra manjaitra, manao petakofehy, mametaka perle, manapaka, manao rehetrarehetra. Dia hijery amin'ny volatina tsika. Dia ato indray zany tsika atao amin'ny volatina. Dia volatina mitsikitsiky be foana. Izy hitanareo dia volatina koa zany ohatra n'ilay ankizy rehetrarehetra mahay volatina tena mahay petakofehy zany dia ny ako zany misy valeur koa zany hoe iarovako transmission tsy haiko ny fitenenana zany teny gasy fa transmission zany zay zavatra haiko zany dia tiako zaraina dia zay koa ny tenako amin'izareo zay hay indri zaraina dia volatina zany nampianatra ny asina sy nantenaina nanao petakofehy. Dia ny asa ataonay zany manao soni gasy misy zay asiana soni malagasy baobab sy hazohazo eto Madagasikara zany fa le petakofehy zany tsy mitovy amin'le petakofehy hoe hitantsika hoe personnage na hoe ohatra zany fa za zany manao an'le dessin manao an'le sary ako dia sary tsy misy mihitsy zany fa rairay avy ny anaovanay anazy. Dia volatina koa manjaitra mahay manana teknika koa izy satria izy nianatra nanjaitra fa mbola tsy mitovy amin'ny expérience any madame Flora zany satria volatina mbola kely balitika. Amaranantsika anazy zany dia avelanay ndry volatina dia andeha hijery zavatra akora fampiasainay koa zany manao firavaka sy ohatra zany dia azavaiko kely aminareo zany. Dia mbola tohizantsika zany le resaka rehefa avy eo milavalava momba an'ity fa naseho anareo an'ireto akora reto ihany zany za dia le akora zany vakana perle dia perle de culture d'eau douce dia cristal de Swarovski dia perle de verre, nacre dia manamboatra zavatra reto zany zay. Zay mihitsy manao an'ireto dia aingam-panahy daholo zany reto dia zay le teneniko hoe ny ankizy koa zany ampianariko manao an'izay rehetrarehetra haiko zany zareo e dia amin'izay izy mahay zavatra be da be dia tsy manao zaitra tsinona fa atao mety tsara le asa. Tena important be hoe milamina tsara dia raha vao manjaitra zao dia averina nanao reto dia naverina hatramin'ny fahaizany anazy fa tsy hoe vitavita dia avela vaina mihitsy zany le fotom-pisainana hoe manao zavatra tsara tsika fa tsy atao hoe aingakaingana fa zany ny inona moa zany ny malaza ny ivelany hoe ny vita gasy zay fotsiny dia efa ampy vita gasy ohatrany hoe vita gasy zany ratsy nefa tsika miezaka hoe ny vita gasy tsy maintsy atao tsara dia le ankizy miara-miasa amiko zao efa manana an'izay fisaina izay izy hoe
madama tsy maneka fa tsy maintsy atao vita tsara. Araka ny hitantsika teo dia manao zavatra hafa mihitsy ankoatra ny hoe manjaitra ny Ijaomatana zany sy ny ekipany. Mbola ho resantsika misimisy kokoa izay ary ato anatin'ny tafakanto ireo firavaka sy santionany amin'ireo asa tanana moa zany fa tsy ary voaresaka daholo ny rehetrarehetra. Andao ary raha navetra indray ny tafakanto. Tonga sao tanatin'ny tafakanto indray ary ianao izao miresadresaka ny asa tanan'ny Ijaomatana eto isika mazava ho azy izy ny vahintsika ho anao izay izao vao manaraka ny fandarana kolotsara dia afaka mibikabika tsara aloha zahay magneva zay fomba fiteninay ato amin'ny atelier azy izao miaraka amin'ny zavavy eo ambadimbadika ao magneva izy ity Ijaomatana magneva tegna magneva azy tsara be ohatran'izao asa tanany ity mazava ho azy le lamba aloha tena magneva asa hoina ny anaran'ny tony lampo tony c'est brocart dia ceinture ohatran'ny hoe plastron zany le izy dia manenena vatana tsara efa mamipihana le ato aloha le izy mety tsara fa ankoatra ny akanjo araka ny fahitantsika eto anatin'ny arakasa teo dia manao zavatra hafa ihany koa izy ireo satriona ny reto hitantsika ireto ndao resadresana Ijaomatana iza namboatsika azy ohatran'le resantsika teo ihany zany hoe le perle le vakana zany tena base ny asanay ato dia zay zao manao tony zany le zavatra vita amin'le vakana nasehonay anareo teo ohatra zao hoe reto kavina dia miaraka amin'le perle de verre sy cristal de Swarovski ihany dia ohatra zao hoe manao tony koa zahay dia tony vato izy rehetra vato dia misy an'le cristal de Swarovski ihany koa dia miaraka amin'ny vato dia miaraka amin'ny après sasasasany nareo marina ve zany manao ohatra hoe misy akanjo anankiray dia tiany tonga dia hoe ina filaza azy hoe assorti an'le accessoire assorti amin'le akanjo atambatra manao an'izay koa zahay manao mariage manao robe de cocktail manao baptême communion dia afaka maka gant na moa les couronnes rehetrarehetra zany ny accessoire ataonay miaraka amin'ny akanjo daholo dia le vakana teo zao manao le peratra nasehonay anareo dia ohatrohatran'izao zany chantionany dia rehefa manao masque koa zay dia asinay vakana ihany koa zany mihitsy zao anatin'ny coronavirus tanteraka isika amin'izao fa rehefa manao masque tsy voatery hoe masque be fotsiny amin'izao fa azo ampanarahana lamaody azo atao zavatra tsara ihany koa ny masque dia santionany reto ataon'izy reto miaraka amina pétakofehy ampiana vakana ihany koa zany hoe ho an'ireo efa tendance aby ihany koa ohatra ny ivelany any hoe manao mariage dia tena ampiarahana miaraka efa nanao mihitsy zay efa mampiaraka mihitsy zao zay dia mampiaraka zay zao ohatran'ity zany ty zao ohatr'izao indray dia toujours miaraka amin'le jerenareo nge raitra dia raitra aloha le izy tena hoe natao haingo sady haingo mihitsy le izy fa ianao manaraka ny fepetra ihany amin'izao aretiny coronavirus izao ohatran'izao tsy maintsy manaraka ny fepetra satria au nord mafy nord koa zany le izy misy an'le coton dia misy an'le viscose coton nandrara misy client commande dia atao maromaro ny épaisseur satria zany ohatra hoe miasa amin'ny aéroport dia au nord ma zany le masque anay fa sasana ve sasana ka sasana satria zairina le vakana dia tsy miala sasana sasana pasohana ay kosa mety tsara zany dia ty amin'ny sofiko ty ihany koa mbola izy ty Ijaomatana ino moa ny anaran'le perle teo perle de culture d'eau douce ay tena izy dia ato kosa tsika misy ohatrany hoe ty zany collection farany navokako dia rêverie d'elle ny thème le collection dia tout zany tapinina ampiasaina le tapis le fantatritsika rehetrarehetra tapinina fangaroko anazy dia le rofia zany tena hoe tiako avoaka dia tony zany rofia daholo dia mizairina tsirairay amin'ny tanana mihitsy tony rofia rehetrarehetra tony nareo daholo nanao an'le rofia commande zay commande zay dia le rofia efa vita ny zairinay fa tony zany tany ivelany any nazaitra ny tony satria mbola mipetraka ny tany tamin'izay
fa dia tena napetraka tsirairay napetraka tsirairay le izy a zany anisany mahavolenta le zavatra atao daholo zany a anisany manome lanja le zavatra atao daholo zany a amisy mamelanja le asa tanana daholo zany hoe apetaka tsirairay mandany fotoana ihany koa mandany fotoana ka vetivety hoe miara-mandidy dia miara-manapaka dia ora iray lalidalina ihany zany zay le asa tanana zay mahafinaritra ka tsy haiko fa namijery le izy fotsiny aza dia tia zao azo entina amin'ny nafy ny occasion azo hitondranazy ohatra zao Jamatana le ohatra ka hoe manao collection amina aseo le aseo zany a dia za zany manaraka an'le code-ny any ivelany hoe ohatra ka hoe manao zavatra extraordinaire zavatra hoe tsisy occasion zany anaovana anazy fa hoe mba mahafalifaly mifony le mpanjaitra misy angafana be zany zao dia zay le teneniko hoe tsisy limite zany fa dia hoe présentena podium mba mahafalifaly ny foniny zay mijery zany hoe ohatra zao ny zavatra atao azo atao fa azo modifiena raha ohatra hoe misy olona te hanao anazy dia afaka manao ihany zay fa tsy maintsy hovaina kely zany le zaitra fa azo ampiasana ihany le akora mba hoe azo entina tsara eny an-dalana ho hitandretrarehetra ihany koa Jamatana marina fa anatiny mbola anatin'ity aretiny ity tsika izao na zany na tsy zany ary inona sy antenena fa efa sokatra ihany izy ity a inona no mety hoe vinanasa manaraka inona ny zavatra eritreretina manaraka eo ny eritreretina manaraka zao dia collection vaovao zany efa tiany farany efa tamin'ny avril 2019 ty dia efa nanombotomboka ihany zay nanao anazy fa le collection vaovao zany tsy azo resahana loatra hoe inona le izy fa le thème many fotsiny mbola misalasala zay soit racine na atao hoe racine na atao hoe manoro zay betetika voaresaka fa le akora fotsiny zany tsy resahana efa le midikany manoro zany nantaniko an'le olona afaka nanazava dia midikany manoro mahasambatra zay midikany dia mety mahasambatra ihany le zavatra satria akora gasy tena gasy mihitsy dia afangaroko kely afrikana satria za zany mahatsamba tenako hoe misy afrikana ako dia Madagasikara moa afrikana na anaikytsika na tsy anaiky dia zay misy afrikana kely dia misy akora gasy be tabe hitantsika Swell zay mbola hitantsika eo aloha mety amin'ny avril 2021 miaraka amin'ny Sibé Jazz Festival 4e édition miaraka amin'ny zato kosa mety hitantsika iverina ato anatin'ny fandarana kolotsara ihany koa Jamatana amin'izay fotoana izay fa mialohany amaranantsika azy asa raha misy ny afatra tianao ampitaina ampijery antsika isa-tsokajiny mety hoe mpamorona mihitsy izy mpanao asa tanana mety hoe ao anatin'ny mpanjifa izy mety hoe ao anatin'le mijerijery fotsiny izy asa misy afatra avy amin'izany hoe Jamatana zany ve atotra ampijery ny kolotsara misy afatra roa voalohany a dia ny akora zany a misy resaka mandehandeha any hoe misy pakatahaka misy mankatahaka fa ny base zany akora gasy dia tsy tokony misalasala zany zay mpanjaitra rehetra zay mpanjifa hoe afaka mampiasa ny lambahoany satria atsika io fa tsy anyanina na anyanina dia ny faharoa manarak'izay ny resaka an'le vita malagasy be tabe hoe malaza tsika vao tenena hoe vita gasy dia ohatra hoe zavatra ratsy zany dia mba tokony miezaka zany tsika manao zavatra vita tsara dia mba manjifa amin'ny vita malagasy fa tsy mividy ny zavatra vita avy any ivelany fa ny vitantsika amin'izay ny ekonomia antsika koa fotoana sarotra be dia raha ohatra ka mihodina ato anatiny any le vola eo amin'ny resaka zaitra sy akanjo dia mety mahasoa ihany zany dia ataovy tsara ny zaitra azafady eny tompoko zay zany dia makasitraka misaotra anareo nanaraka an'ity fandaharana kolotsara ity dia misaotra anao nanatina anay taty manazavazava momba anay dia amanaraka indray misaotra betsaka tompoko naty ny ao tsara tsika ireo avy eo miaona mbola misaotra mahafinaritra be atotra anareo fa samisanaka aminay mialohan'ny anarahantsika ny ao tsara dia tiako mampasiatsika rehetra fa misy ny famerenana ny fandarana kolotsara ny alatsinainy amin'ny iray ora sy fahefany ary ny lakamisy amin'ny roa ora sy fahatelony dia amin'izay ary ho faranantsika amin'ny sary mahafinaritra miaraka amin'ny reto mpiara-miasa amin'ny Jamatana ireto ihany zareo reto no ilatra amin'ny fomba hafa kely indray ato anaty ny ao tsara
reny sary reny ihany koa no mamarana ny fandaharana ao amin'ity anio ity zao matana ny vahintsika raha toka hoe mahalinanao ny asa tanana te hifanerasera amin'ny vahintsika ihany koa ianao dia azonao atao somatsara ny mitsidika ny page facebookn'izy ireo jao matana zay le anarana dia ao nareo afaka miresaka somatsara raha misy zavatra tianao ampanjairana manao ny zavatra rehetra mihitsy izy ireo hatramin'ny coussin hatramin'ny fanaingonana ao an-tokantrano ao dia ataony avokoa rehefa izay tontolon'ny famoronana sy ny fanjairana izay ny fotoanako manaraka miaraka aminao kosa dia misabosy amin'ny 7:05 miaraka amina vahiny hafa indray tsika ary manao zavatra hafa mihitsy indray ny laharana tsy niova ny 32 12 888 26 raha toka hoe misy ny tia nampitaina vahiny ianao te hivahiny ato anatin'ny fandarana kolotsara dia azonao atsoina somatsara io laharana io amin'ny ora fisikafany birao zay fa dia mametraka ny mandrapitafa mandra-piaona ho antsika rehetra samy tsara tompoklasy tompoko vavy